anisan'ny nangatahany sandikany mpandraharahany fonja ny ametrahana ny sekretera mpanjakana miadidi ny fandraharahana ny fonja tsy tafapetraka nefa izany ary manana ny ambarany manoloana io ity sandika ity taorinan'izay fijoroan'ny gouvernemanta Kolo Roger izay voalala avy hatrany eo amin'ny Sanitsiry Rakotarson. Tsy nivaly ny etaetapon'ny sandika ny mpandraharahany fonja ny tokony ametrahana sekretera mpanjakana misahana amin'ny fandraharahany fonja araka nambarany filohany Razafintsalama Desiré. Nosoritany ihany koa fa tsy nohenoina izy ireo nandritra ny fananganana ny gouvernemanta. Raha nisy reny fanendrena reny izahay dia tsy mba nohenoina mihitsy zany na nangataka fiaonana. Nangataka fiaonana zahay mba mitondranay anazavaanay ny etaetaponay nefa tsy misy fandraisana anay na tany amin'ny primature zany na tany amin'ny présidence. Ireny zany dia ahafahanay mandrefy hoe azahoaiza zany ny lanja izay omeny fitondram-panjakana zany atao hoe fandraharahana ny fonja zany toy ny asam-panjakana rehetrarehetra. Zay zany ka dia betsaka moa zany namana manerana ny faritany no niantsony tenanay hoe fananinina no ianareo hoe mba nisy ny aino. Zay zany dia ohatrany mahatsapa hoe ohatrany tsy mba misy mpiaino. Farafaratsiny zany raha ohatra ka hoe tsy mbola nomenanay ary le izy dia tokony mba natsoina ihany zahay ifampiresana an'izay zavatra zay. Tsy nisy izay fiantsoana zay na tany amin'ny primature na tany amin'ny présidence ka dia zany moa tsy atao akivy tsy atao akivy satria ny asa tsy maintsy mitohy foana ny minisy ny fitsarana vaovao koa moa io voatendry mino sy manantena zahay ny zavatra ho ataonay mantsy zany zao dia ny angataka fiaonana amin'njavatra minisitry ny fitsarana aloha minisitra vaovao izy ny tonga eo mino sy manantena zay fa tsy hanao ny toy ny teo aloha zay tsy nandray an'izany atao sendikany mpandraharahany fonja zay ny mpandraharahany fonja izay nanamafy ny tokony hijeren'ny fanjakana momba azy ireo ary tokony hanavaozana ny fandraharahany fonja eto Madagasikara.